Alahady fahafolo ny volana May taona 2024. Alahady faefatra manaraka ny Pasika. Alahady izay natokany fiangonan'i Jesoa Kristy Madagasikara hitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina. Ary ibanjinantsika loha hevitra manao hoe ankatoavy ny fitarian'ny fanahy masina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'ilay ankehitriny sy taloha roa avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo alohan'ny seza fiandrianany. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana, andeha isika hisaotra siderin'Andriamanitra. Salamo fa 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Ary toizantsika amin'ny hira fa 220 ao amin'ny firana Fjkm dia rao Andriamanitra. Rehefa hitantsika ny salamo dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe: Jehovah no mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobima izy, aoka iorooro ny tany. Lehibe anziona Jehovah, ary avo ambony firenena rehetra izy, aoka hiderany anaranao lehibe sy matahotra ireo. Fa masina Jehovah, ny herin'ny mpanjaka dia tirariny, ampitoerinao ny fahitsiana, fitsarana sy fahamarinana ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandrata Jehovah Andriamantsika ianareo, ary miankiova eo amin'ny fitoerany tongony, fa masina izy. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, fifaliana ho anay olonao no manantona ao amin'izao maraina izao. Idera ary arome voninahitra ny anaranao amin'ny vavaka sy ny hira fiderana. Andray zavatsarobidy avy amin'ny teninao, fa mendrika indrindra anao Tompo, fa sady tsara ianao ny mpanao ny tsara, ho fisorana vokatry ny fonay manontolo no atolotra ianao.
misaotra anao mandrakariva izay no ny amin'ny Jesosy Kristy tomponao, tomponay tompo, izay nirahinao isolovonanay no ny amin'ny fahotanay. Misaotra anao izay fa na dia eo aza ny zava-maro manakana anay tsy ao aminao, dia manana ny fombanao mahagaga ianao ka ho lavoraro izao fotoana izao no ny amin'ny fitiavanao anay. Atreo sia masino ary ny fiombonanay tompo, izay miara manatanteraka izao fotoam-pivavahana izao. Misaotra anao izay satria miara-miasa ahasoanay ny zavatra rehetra, ka ino izay mpanomponao fa tafahombona miara mankalaza anao. Ingane tompo ny fanainao masina ho aminay tsiraray avy, ahatsiarovanay fa iray tokoa izay rehetra ao aminao. Misaotra indrindra raha io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Aritra hitsangana ihany fiangonana ry havana, anatanteraka ny hira 770 ao amin'ny firana FFPM, ho fangatantsika ny fanay masina, avy fanay midina ianao. Isika maminay indrindra raha eo ny fotoana izay andrenesanay ny teninao, mangataka feno izay ny fiasan'ny fanainao masina aminay mpanomponao izay maka ny teny, hitondra ny hafatra, ary mba mangataka aminao izay homany ny fo mampanainay rehetra tompo, izay iantefany izany tenao izany, mba ho tonga fiainana eo amin'ny makasika anay manontolo ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy ny soratra masina isika ry havako, hitantsika ao amin'ny fanekena taloha izany Joba 7:20, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Ao amin'ny fanekena vaovao Luka 12:20, andiny 9 ka hatramin'ny 12, ary ao amin'ny Romanina 5:10, andiny 4:40 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Dia mbola nandroso nanao ohateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome ahin-drariny sy ny tsitoa izay efa nampangidiny haiko, fa mbola atao anatoko ihany ny haiko ary eo mbavoriko ny fanahin'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanonim-pitaka ny lelako. Sanatria raha anaiky ny anareo marina aho, mandra-piala ny haiko dia tsy anaiky ny tenako homana-tsiny aho. Ny fahamarinako dia ho azonoko mafy ka tsy ho foko. Ny foko tsy manome tsiny ahy akory na dia amin'ny androko iray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko, ary tsy marina izay mitsangana nohitra ahy. Fa inona ny fanantenan'ny mpiantsara velatsia raha maito ny ainy, ka tsoan'Andriamanitra ny fanahiny. Iaino ny fitarainany va Andriamanitra raha ho zoim-pahoriana izy? Ho azo ny iravoravona va ny tsitoa? Azo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Falazaiko aminareo, nazovo no manaiky ahy ao anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy ao anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovo no anao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba hazo famelan-keloka. Ary mitondra anareo ho amin'ny sinagoga sy mpanapaka ary manam-pahefana izy, dia aza manay izay avalinareo na izay olazainareo. Fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety olazainareo. Fa izao koa raha laiko dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa.
kanefa amin'ny fahasahiana no hanaratako ny teny sasany aminareo toy ny mampatsiaro nareo indray no ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mba ho mpanompon'i Kristy Jesoa ho amin'ny jentilisa aho ka manao Fanompoam-Pivavahana amin'ny toriko ny filazantsaran'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fakasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no amasin'ny fanahy masina ka dia manana izay ataoko ho rehare ao amin'ny Kristy Jesoa aho noho ny amin'Andriamanitra fa tsy saiko holazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba ampanaiky ny jentilisa dia amin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka ny manodidina hatrany Iliriokona no natanterahako ny fitoriko ny filazantsaran'i Kristy koa dia nataoko ho voninahitry no hitory ny filazantsara toy izao tsy eo amin'izay efa niantsonan'i Kristy anefa fa ndrao anovana eo ambonin'izay efa no naoriny sasany aho fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Amen. Ray masino manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsenantsika ny afatry ny tompo izay hoentin'ny mpanompo ny ry havako a dia hitsangana ny fiangonana anonira 5:5 andininy 3 tsara vatsy ry Jesosy. Petraka amin'ny fiangonana. Vavakisika. Niteranao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao noho ny fahasoavanao noho ny famindramponao. Sotra ny amin'ny azonay miona aminao, atotranonao amin'izao andro anio izao hoe. Sotra ny amin'ny fitiavanao anay tao amin'i Jesosy Kristy ka foinao izy mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ary misotranao ihany koa ny amin'ny fanahy masina izay nomenao mba handehananay arak'izany fiainana izany, hanananay izany fiainana be dia be izany. Fanahy masina mpananatro, enao no hamindra fo aminay, hampianatra anay ny teny, hampatsiaro anay ny teny izay efa nivakinay hatrizay. Hitombonay amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny sitrapony. Ary ianao ihany koa fanahy masinao no aoka hitarika anay ao amin'ny fiainanay, eo amin'ny andavanandrom-piainanay. Ary aoka tsy misy lalana hizoranay ka tsy hanananay antoka hoe fitarihanao fanahy io no mahatonga anay eo. Ary dia ho fankalazana ny voninahitra ao ny fiainanay mpamonjy eo. Zany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Lioka 12:10 ry havana. Lioka 12:10 amin'ny anaran'i Jesosy.
fa nazovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka. Fa zay miteny ratsy ny fanamasina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. Amen. Nazovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka. Fa zay miteny ratsy ny fanamasina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. Le miteny ratsy hoe manao blasphème ny fanamasina. Rehefa nandinika ny texte ny Fjkm anankitelo ry havana, ka nahita nyty filazantsara momba ny fitenenana ratsy ny fanamasina ity, de tena nazava hoe ity no antso ny fanahy, anyrahany fanahy, hoe zava-dehibe ho antsika fiangonana ry havana mandinika indray. Zany hoe fitenenana ratsy ny fanamasina izany, fa zany no hany ota tsy azahoana famelana ry havana. Zay teny fanoerana an' Jesosy, fanoerana ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa zay miteny ratsy ny fanahy ho Jesosy tsy mba hahazo famelana. Indraindray sika ry havana rehefa miresaka amin'olona, misy olona fantatsika tsara, de manova fihetsika izy, manova fanao izy tsy arak'le fanao ny ahafantarantsika azy, de latsabavy sika teny aminy fa misy inona latsahan'ny fanamasina nga. Zany fiteny zany ry havana rehefa diniana dia toa teny maneso, teny manivaiva, arany marina matetika le olona miteny an'izany hoe fa naninona nga ny latsahan'ny fanamasina. Zany olona zany matetika tsy mino akory, zany hoe asan'ny fanamasina zany. De aloha ajanony ny kivalavala ohatran'izany ry havana, aloha ajanona am'izay kivalavala ohatran'izany. Fa tataky ny ahoana ary zany lazain'i Jesosy eto hoe miteny ratsy ny fanamasina zany. Raha lazaina amin'ny teny hafa le izy, teny tsotra avy hatrany de miteny amintsika de hoe aza manda ny fanamasina, aza manda ny fanamasina, aza manda ny fanamasina fa avery anao zany. Ny devolo manko ry havana no manana io toetra hoe manda ny fanamasina io, ary ny devolo manda ny fanamasina de mitaona zay babony ihany ko ho amin'ny fandavana ny fanamasina sy ny fiainana sy ny fahotana, satria ny fanamasina ny asany voalohany de mampiaikeloka. Ary naperitreritra ry havana tena ray aman-dreny be zay mpitoro teny nanao hoe ty fandavana ny fanamasina ity, ty fitenenana ratsy ny fanamasina ity de azo lazaina tsotro zao hoe fahotany Satana, fahotany Satana. Koa ny afatra androany ry havana, ny afatra androany de azo fehezina tahak'izao hoe tandremo sao latsaka ao amin'ny fahotany Satana, tandremo sao latsaka ao amin'ny fahotany Satana.
Ny fahamarinana voalohany dia izao: ny olona tsy mahalala tsara ny fanahy masina no mety ho tratran'izany hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina izany. Ny olona tsy mahalala tsara ny fanahy masina no mety ho tratr'izany fitenenan-dratsy ny fanahy masina izany. Ary tena vitsy ry havana isika kristianina ny mahalala ny fanahy masina. Nde jerena kely ny zavatra nitranga raha tonga tete tany Jesosy. Filipiana 4 dia milaza hoe nanana ny endrik'Andriamanitra izy, fa noho ny tonga tete tany izy dia tena hoe nataony nanam-pitoviana amin'ny olombelona. Izy nanana fitoviana tamin'Andriamanitra fa tonga nanam-pitoviana tamin'ny olombelona. Inona dikan'izany? Takona le mahandriamanitra azy. Tena Andriamanitra izy, tena olona izy, fa takona ho amintsika olombelona mandriamanitra azy. Ary nampianatra ihany ingenefa izy hoe ny ray ato amiko ary za ao amin'ny ray, fa tsy hitan'ny olona zany. Ary nampianatra ihany Jesosy hoe ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa, le asa rehetra nataon'i Jesosy reny. Ary azahoan'i Jesosy manatanteraka an'izany asany zany dia nomen'ny ray hery izy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary matetika isika ravany matetika isika no mamaky ohatra ny eo amin'ny Luka 4 hoe ary Jesosy fen'ny fanahy masina. Jesosy fen'ny fanahy masina. Inona moa ny tiany Jesosy lazainy eto zany havana? Rehefa miteny izy hoe nazovo no anao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina tsy mba azo famelan-keloka. Ohatra miteny Jesosy hoe azoko ihany raha tsy takatra reo ny fampianarako ka mandray azy ho ny fahamarinana ianareo. Azoko ihany zany. Azoko ihany raha ny fanoharana ny parabola zay nampiasaiko mety tsy ho takatrareo. Azoko ihany ozy izy Jesosy. Azoko tsara koa fa mesy afa-karazana, mesy politika no nandrasana ro jiosy. Azoko zany ozy Jesosy. Ary tsarotsika fa na ny mpiray tampo tamin'i Jesosy tany am-boalohany tsy nino an Jesosy. Zany ny tolazain'i Jesosy eto. Fa zao kosa za nge tsy mitory fotsiny fa ny fahagagana, ny famantarana rehetra nataoko dia mbola fanambarana ny ray sy fanambarana ny tenako. Zay. Manambary Jesosy hoe zany fahazavan'izao tontolo zao ao amin'ny Jaona 5. Dia manao fahagagana izy manasitrana ao amin'ny Jaona 5 le lehilahy teraka tsamba. Mampianatra ozy izy dia manaprofo. Manambary Jesosy za no fananganana ny maty sy fiainana. Jaona 1:10. Dia avy hatrany izy dia lasa mamoaka any Lazarosy avy eo am-pasana. Zany ingeza ho Jesosy zany. Ary toa miteny Jesosy hoe mety tsy azonareo ny fampianarako, fa le fahagagana nataoko ange dia tena hoe profo azo tsapahitanana, profo tsy azo laviny, fa ianareo mihitsy ny tsy te halala. Ianareo mihitsy ny tsy te halala. Ary fantatrareo moa fa reny fahagagana ataoko ireny dia fahagagana ataon'ny raiko amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ataon'ny raiko amin'ny alalan'ny fanahy masina. Jaona 1:12-2 teo
hoe amoaka ny lazarosy avy eo pasany jesosy dia mivavaka izy hoe raha zange dia fantatro fa miaino amandrakariva ianao e reny fahagagana reny a valim-bavaka nataony jesosy tamin'ray a azahoany hery amin'ny alalan'ny fanamasina anaovany an'le fahagagana. Asa 10:7 dia hoe jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa. Zany no ampahafantarany soratra masina antsika ry havana hoe ny fahagagana dia fahagagana ataon'ny fanahy masina profita maso fa mbola tsy taitra ihany, mbola tsy taitra ihany ianareo zay le hoe tsy mahalala ny fanahy masina sady tsy taitra ianareo izy Jesosy, sady tsy taitra ianareo no mora manadino. Asain'ny tompo isika fiangonana amin'izao fotoana zao ry havanao. Asain'ny tompo isika isaina mandrakariva ny fahagagana nataony mba hoe azahoantsika mifakazatra amin'ny fanahy masina. Asainy misaina mandrakariva ny fahagagana isika fa isika mora manadino e. Ohatry ny mpianatra ao amin'ny Matteo 9:7 tsy tsaronareo ve ny mofo 5 ho an'ny 5 ka 5 arina moa no nangononareo e. 9:10 na ny mofo 7 ho an'ny 4 ka 5 sobika moa no nangononareo e. Adinonareo ve zany ry fiangonanao sainy mandrakariva zany dia tombo fahalalana ny fanahy masina ianao ifakazatra amin'ny fanahy masina ianao. Ary toy ny teny Jesosy hoe karaha adinonareo ny fahagagana asehoko anareo ahoana indray no fomba andreseko lahatra anareo amin'ny maizy ahy ry havanao tsy ny jentilisa no atahorana hiteny ratsy ny fanahy masina fa za sy anao mitontena ho kristianina no mety ho tafalatsaka amin'izany fahotany satana zany raha tsy mahalala marina fanahy masina. Fahamarinana faharoa dia izao fa voalaza hoe ny ota amin'ny fanahy masina dia fandavana tanteraka ny asan'ny fanahy masina. Ny ota amin'ny fanahy masina dia fandavana tanteraka ny asan'ny fanahy masina ka manjary tsy mahay na afaka ino sy hibebaka ilay mpino. Ka manjary tsy mahay na afaka hino sy hibebaka ilay mpinoa tratran'izany no le fandavany fanahy masina. Manjary tsy ahay na afaka inoa sy hibebaka intsony ilay mpino. Tsy misy olona ry havana ka hoe tsy tapitapitra izay dia mandatateraka ny fanahy na ny asan'ny fanahy. Tsy misy olona hoe mifomaraina izy dia mitsangana avy eo mpandrina izy dia mandeha izy dia hoe lasa nandany fanahy. Non, tsy izay le fandehana. Zavatra miandalana io fandavana ny fanahy masina io. Zavatra miandalana zany fandavana azy zany. Ndenge tsika aka ny ohatra Farao dia efa nitenenin'ny Mosesy sy Arona ao amin'ny Exodosy 10:1 ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe zao no lazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravona ho ahy any anefitra. Alefaso ny oloko. Nanamafo Farao teo anatrehan'izany afatra izany ry havana ary vao maika nampitombony le fampanompoana any zanak'Israely. Dina zavatra nitranga mbola niverina tamin'ny Farao ihany, tao amin'ny Farao ihany Mosesy sy Arona. Fa zao tatsika amin'ny Exodosy 10 sy ny manaraka
mbola nanamafo ihany Farao. Izy zany a eo anatren'ny afatra nanamafo. Inona ny zava-doza nitranga ato amin'ny Exodosy 7:7 hoy Jehova hoe ary zaho hanamafy ny fon'ny Farao sy hanamaro ny famantarana sy ny fahagagana izay ataoko eo amin'ny tany Egiptiana. Za Jehova hanamafy ny fon'ny Farao. Zany hoe Farao zay lazaina fa nanamafy ohatrany. Nefa rany Farao. Jehova mihitsy no nanamafy ny fony. Jehova mihitsy no nanamafy ny fony. Ry havanao, ohatra manazava tsara ty toetra ny Farao ty. Tsy mitsahatra ny mitaona antsika ny fanamasiny, fa isika ny tsy miaina, fa isika manamafy ry havanao. Fa ny fanahy tsy mitsahatra ny mitaona. Eo am-piainona toriteny isika miteny ny fanahy. Ianao nge zany resahany zany fa tsy rarahanao. Sendra mamaky voatsara na fafy na mana isan'andro sika dia mitaona antsika ny fanahy. Ndany ianao mifona, ndany ianao mifona amin'ny vadinao, ndany ianao mifona amin'ny zanakao, ndany ianao mifona amin'ny raita-po aminao, fa tsy mihetsika ianao hoe mijery zavatra hafahafa ianao amin'ny télé, na sendra misy programa hafahafa tampoka amin'ny télé, dia fantatrao tsara fa hafahafa io. Lasa mitsangana ianao maka télécommande hanova programa, fa tsy mahova programa ianao, tsy manaiky tarihan'ny fanahy ianao. Tonga ny karamanao amin'ny faran'ny volana, manisa vola ianao, miteny aminao ny fanahy hoe ny ampafolon'io vola io nge ka tsy anao tsy azonao kitiany, tsy azonao ampiasainy, anaovana izay fahafinaretanao mbola tsy mandofa volon-karena ihany ianao. Etsetra. Mitarika anao ny fanamasina, hamonjy fivoriam-bavaka, hamonjy étude biblika, fa Satana zay te handroboka anao amin'ny fahotany, mamboly sampona tampoka. Pastera mahavariana mihitsy, fa efa saika ho avy mihitsy fa zao. Zay le izy. Rano marina ry havana. Amin'izany rehetra zany tsy manaiky fitarihan'ny fanahinao, satria voatontohina nombanao, voatontohina ny hevitrao, voatontohina ny conceptionnao momba ny finoana, voatontohina volanao. Zany mahatonga anao ohatran'izany. Ary mazava-dozan'izany ho anao nge zany, mazava-dozan'izany lalana zany ho amin'ny fandavana tanteraka ny fanahy masina, lalana makany fandavana tanteraka ny fanahy masina, izany izoranao zany. Ary azo antoka io lalana io fa mitondra anao ho any fahotany Satana ry havanao. Satria nahoana ho ianao? Ianao zay zatra manda ny fanahy masina ry havana. Mazava ho azy araka nefa voalaza teo hoe tsy mba manenina na malahelo amin'ny zavatra ataonao. Ianao zay zatra manda ny fitarihan'ny fanahy masina ry havana, dia tsy mahay manaika na mahalala intsony akory ny atao hoe marina sy diso, ny marina sy ny lainy. Tsy hainao intsony manavaka an'izany. Ary ianao efa zatra manda ny fitarihan'ny fanahy masina ry havana, tsy tonga saina mihitsy ianao zay misotra amin'izany lalana zany, ny amin'izay efa hoe nanalaviranao an'Andriamanitra, tsy tonga saina amin'izany ianao. Ary rehefa zany ry havanao, rehefa zany
tahaka ny Farao zay tany am-boalohany aloha nanamafo, na dia nahita ny asan'Andriamanitra aza, na dia nandre ny fampitandreman'Andriamanitra aza. Rehefa izany ianao hidian'Andriamanitra amin'izany tsy fanekena izany ianao, hidian'Andriamanitra amin'izany tsy fanekena izany ianao ry havana. Izany fampitandremana men'ny tombo antsika, tiany isika mba tsy hisy ho latsaka amin'izany fahotan'ny Satana izany, ka lasa any fahaverezana. Hidian'Andriamanitra hoe hidian'Andriamanitra ry havanao. Ary rehefa hidian'Andriamanitra ao ianao dia tsy maintsy ho jamba tanteraka, tsy maintsy ho jamba tanteraka. Ny olona tratry zao toe-po teny ratsy ny fanahy mandany asan'Andriamanitra zao ry havana, dia mampatsiahy an'ity valana aretina hoe corona ty. Efa tena fantatsika tsara zao fa hoe anisan'ny symptômen'ny corona le hoe perte de goût amin'ny sakafo, dia malain-komana, kamo ny sakafo. Fantatsika rehetra zany. Fa tena zany mihitsy ange ny mahazo ny olona zay hoe mandasy miteny ratsy ny fanahy masina tsy tia hanina intsony izy, tsy tia hanina intsony izy. Dia le tenin'Andriamanitra intsenjera ao Matthieu 4:4 hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa zay teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra. Inona hitan'le baiboly, manana baiboly tsara tarehy izy. Fa ohatran'le olona tratrany corona ara-panahy havana. Dia hoe tsy tia hanina intsony izy satria fatra-pandany fanahy masina, na dia fantany tsara aza hoe zany no mahavelona. Io teny zay tsy hananany goût io, tsy ahitany tsirony sy mahasarika azy io, tokony isakafoanana. Ary dia tonga le fitenenana hoe ny vokatra izany dia maty fanahy, mbola velona izy. Ary no tsara ny tohiny havana anatin'izao situation analavirany an'Andriamanitra izao, ka nidian'Andriamanitra azy ao amin'izany hoe fanamafisam-po zany, dia hiamaizina hatrany ny sainy. Ka normal satria maninona, fanahy masina ange no manome fahazavan-tsainy, hiamaizina hatrany ny sainy dia tsy hayanavaka intsony izy ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny lainga. Ary normal be raha manoatra reto fariseo reto, afangarony Andriamanitra sy ny devoly. Normal be zany ry havanao. Zay le olona latsaka amin'ny fahotany Satana. Ary ampitandremina isika amin'izao andro an'izao. Tsy misy olona hoe potozay dia latsaka amin'izany hoe fandavana, fitenenan ratsy ny fanahy zany, fa zavatra miandalana izany. Fahamarinana fahatelo farany dia zao: ka ahoana no atao e? Valiny ndao hifampivavaka, ndao isika fiangonana hifampivavaka, ary atomboy ao amin'ny ankonana izany, aoka ny ankonana hifampivavaka ry havanao. Ary ianao manapa-kevitra hoe hifampivavaka zany ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ankonana. Fa raha tsy manao izany ianao amin'ny ankonana araka le mazatra, tsisy inonao hoe hivavaka any am-piangonana izany ianao. Dia fantatra mihitsy hoe fanahy masina no mitarika anao ho amin'izany. Izay le fahamarinana fahatelo. Ndao hifampivavaka ry havana. Inona le antom-bavaka?
inona le antombavaka. Ary mahagaga fa ty antombavaka ty de tsinontsika fiangonana isan'Alahady. Ny antombavaka de hoe ray io manafanay amin'ny ratsy, manafanay amin'ny ratsy. Fampivavaka isika mba tsy hisy solatsaka ao anatin'izany hoe fahotany Satana izany ry havana. Fa zay olona latsaka eo araka ny tenin' Jesosy, tsy tafahalao izy ary tsy tonga saina akory izy hoe tokony hialao. Fampivavaka isika mba tsy ho latsaka amin'ny fahotany Satana. Zava-doza zany. Evitantsika ny tantaran'ny Farao, tantara akaiky kokoa satria amin'ny testamenta vaovao, Jodasy latsaka tao amin'izany fahotany Satana zany. Fiafaran'ny Farao latsaka tao anaty fahotany Satana, fahafatesana sy fandringanana aloavina farisena. Ny faran'ny Jodasy fahafatesana famonoana tena. Zay le olona latsaka amin'le fahotany Satana. Ndao sika hifampivavaka mba hoe tsy hisolatsaka amin'ny fahotany Satana zany. Ary ndeha isika hivavaka ho an'izay olona hoe fantatsika miharihary fa tafalatsaka ao anaty zany fahotany Satana zany, mba ho afahan'Andriamanitra. Jesosy Petera hoe iza moa no asakana an'Andriamanitra, efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana. Io olona latsaka ao anaty fahotany Satana io tsy manana eritreritra ny bebaka zany araka ny efa voalaza teo, fa isika mahita azy, isika tarihan'ny fanamasina no hiteny amin'Andriamanitra hoe raha io afao amin'ny fahotany Satana io izy. Ary araka ny tenin'i Petera hoe iza moa no asakana an'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 12. Zay ny zavatra voalohany hoe concrètement ndao hifampivavaka. Ary faharoa ry havana, satria efa nampitandremina isika, satria efa nampitandremina mazava isika, okany tsirairay tsy hanamaivana intsony sy fampitandremana ataon'ny fanamasina. Okany tsirairay tsy hanamaivana intsony fampitandremana ataon'ny fanamasina. Raha ny tantaran'ny Farao ny jerena, zavatra mety pahazo tsiny anke ny trange. Efa nyteneny hoe Mosesy sy Arona. Mosesy sy Arona tamin'io fotoana io anisan'ny andevon'ny Farao tany Egypta. De ndraindray olona everitsika hoe andevo, ndraindray olona everitsika hoe ambany, ka de hoe tsy rototra isika eo anatrehan'le fampitandremana. De isika ry havana tsy hanamaivana fampitandremana fanamasina. Okizay ty fitenena hoe raha ianona indray na raha ianona aloha mitory filazantsara amiko na mabebaka ahako de c'est pas la peine. Zay le ary ny tantaran'ny Farao ihany, zay le aokitsika ho mailo tsy hanamaivana fampitandremana fanamasina sy am'izay olona ampiasaina. Mosesy sy Arona ange azo lazaina hoe fahavalon'ny Farao ndraindray le fahavalonao zava-misy zany no ampiasain'Andriamanitra no fitaovana irahan'ny fanamasina ampibebaka anao. Misaotra ny tombo isika ry havana, misaotra ny tombo isika any amin'ny fampitandremana. Engane isika reto tsy hisy ho tratra miteny ratsy ny fanahy, ary ny tompo hiaro antsika tsy ho tafalatsaka amin'izany fahotany Satana izany. Ho aminao ny fahasoavan'ny tompo ary ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen.
Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rany be fitiavana misaotra indrindra ny amin'ny teninao. Fa ny teninao tokoa dia teny mampahery, mananatra anay, izay zanakao. Misaotra ianao izahay satria nampitandreminao indray izahay tamin'ity androandroany ity mba tsy hahiteny ratsy ny fanahy masina. Nampitandreminao izahay mba tsy handany fanahy masina, Tompo, fa mahavery anay izany. Ankehitriny izay dia manondrika lohanay eo anatrehanao, fa Andriamanitra masina ianao, ary ny fanahy masina no mampiaiky anay ny heloka izay vitanay. Koa ankehitriny dia manondrika lohanay izay miaiky ny tsy fahatanteranay eo anatrehanao. Miangavy sy mitalao aminao izay mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fahotany Satana. Manomboka eto ary dia vonina izay, Tompo, ny fankazatra amin'ny fanahy masina mba halala azy bebe kokoa. Fa nataonay ambanin-javatra ny fifandraisana taminao, ka tsy mahay izay, tsy mahalala izay. Fa ianao ry Jesosy Tompo, ianao no mampianatra anay, ary tsy mampianatra fotsiny ihany ianao, fa manam-pirofo ihany koa. Fa ianao dia miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina izay avy amin'ny ray. Matetika izay no mandany herinao. Matetika izay no manao tsinotsinona ny fifandraisana amin'ny fanahy masina. Mifona aminao izay. Mifona aminao izay noho ny amin'ny tsy fahatanterahanay. Miaiky izay fa diso teo anatrehanao. Fa tsy ny saina ny asa magaga izay efa nataonao teo amin'ny fiainanay izay fananadino ireny. Hany ka mizotra makany amin'ny tsizy ny fiainanay. Fa manomboka eto, Tompo, dia efa nampahafantarinao anay fa tsy ny jentilisa izay tsy mahalalanao no atahorana ho tafalatsaka ao anatin'ny fandavana ny fanahy masina, fa izay kristianina zanakao rehefa tsy mahalala ny fanahy masina izay. Miaiky ny tsy fahaizanay izay. Miaiky izay, Tompo, fa avelao ny fahotanay. Indreto ihany koa izay mbola manondrika lohanay, mba hahino sy bebaka, Tompo, mba tsy hanao tahaka ny farao ka hanamafo amin'izay afatra izay efa nampitondraina. Fa nandahanao izy, ary ianao ry Andriamanitra Tomponay eo, ianao no nanamafy ny fony. Tsy teo tonga amin'izany izay. Manantona anao ampanetreteny izay raha eo. Aoka izahay izao, anaiky ny fitarain'ny faneno masina, izay mitaona anay isan'andro san'andro, manokatra ny fahalalànay, fa fantatray fa ny fanahy masina irery ihany no azahoanay fahazavan-tsaina, mba tsy ho maizina ny sainay. Mifona aminao izay, noho ny amin'ny tsy fahatakaranay rehetra, fa manapa-kevitra kosa nefa izay, Tompo, fa hiara-dalana amin'ny fanahy masina, anao zava-dehibe ny fitarian'ny fanahy masina, anaiky ny fampitandremana izay ataon'ny fanahy masina, tahaka ny afatra izay efa noraisinay teo. Dia indreto ihany koa izay vonina ny fampivavaka, mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany fahotana mahafaty zany, ka hitoky aminao, hifampahery, hifanohana, Tompo, mba tsy ho tonga tahaka ny Jodasy
izay tonga hatrany amin'ny famonotena. Misaotra anao izay ankehitriny any fotoana izay mbola omenao anay ahafahanay mibebaka eo anatrihanao amin'ny tsy fahalalanay, ny tsy fahatakaranay. Fa fantatray fa ny fitarian'ny fanenao masina irery ihany Tompo no ahatongavanay amin'ny fiainana mandrakizay. Koa vonona izay ny fampivavaka mba tsy hanamaivana intsony manomboka izao ankehitriny izao ny fitarian'ny fanenao masina. Amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka Tompo no anandratanay izany vavaka izany, ary fantatray fa miaino anay ianao ary tsy manao tsinotsinona anay. Dia noho ny amin'ny finoana indrindra no asainay mandray ny famelan-keloka izay atolotra ho an'ny mpanota mibebaka. Misaotra indrindra raha io noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy ny fanahy masina izay mitarika anay. Omem-boninahitra mandrakizay any ianao. Indreto izay mahatsiaro teny ho tafaray aminao, mivavaka izay ho anay tsiraray avy izao, izay manatrika sy mihaino izao Fanompoam-Pivavahana izao. Aoka ianao fanahy masina itaridalana anay ao amin'ny marina rehetra tokoa, ka hiaro anay mba tsy ho tradoza ho tafalatsaka amin'ny fahotana, dia ny fahotan'ny Satana izany. Mivavaka izay mba hanana hery Tompo hifampivavaka amin'ny zava-manahirana rehetra eo amin'ny fiainanay. Mahatsiaro ambavaka manokana ho an'ireo izay ao anatin'ny olana sarobahany izay amin'izao fiainana efa ao anatin'ny faharatsiana izao. Mba omeo vahaolana izy Tompo, tario amin'ny alalan'ny fanenao masina izy, fa ianao irery ihany no mpamonjy azo itokiana eo amin'ny fiainanay. Mivavaka izay ho an'ireo olona mahantra sy sahirana tsy manan-kohanina amin'izao zava-misy sy mandalo eo amin'ny firenenay izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavy ianao, afaka manome ny zara-tandrifo ho an'ny tsiraray avy. Vahao ny olana Tompo, vahao ny fahasahiranana noho ny amin'ny herin'ny fanenao masina. Mivavaka aminao izay ho an'izay rehetra tsy salama amin'izao vaninandro izao. Ianao no angatahanay anasitrana azy ireo. Ianao no angatahanay ampahery azy ireo eo ambonin'ny farafara izay hitsaboana azy. Tohananao manokana ihany koa ny mpikarakara, tohananao ny mpitsabo izay mikarakara rehetra. Ianao no mampandresy anay kristianina Tompo, satria ianao no tokinay mandapatapitry ny fofinainay. Mivavaka aminao izay ho an'ny ankohonana tsiraray avy. Ianao no anambana sy ameny zara-tandrifo ho an'ny tsirairay, ka ho ankohonana mahay mifampivavaka matahotra ny anaranao, ny ankohonana izay manatanteraka izao fanompoana izao. Amin'izao fotoana ny hitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina izao, dia mahatsiaro am-bavaka ho an'izany sampana velona izany zay. Irinay mba ho sampana ho tafaray aminao Jesosy Kristy, ny sampana lehilahy kristianina eo anivon'ny fiangonanao ry Jesosy Kristy Tompo. Mba ny fahasoavanao tanteraka ny ametrahana ny tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny rafitra eo amin'izany sampana izany, miainga avy any amin'ny foibe ny sonadram-paritany, eo anivon'ny fitandremana ary eo anivon'ny sampana tsiraray avy. Omeo ny tolotsaina sy fampaherezana avy aminao, mba ho lehilahy matahotra ny anaranao, tarian'ny fanenao masina, ary ho lohany amin'ny fanomponanao ao an-tokantrano ao. Matsoram-bavaka ihany koa izay Tompo ho an'ny firenena malagasy izay mandalo fotoan-tsarotra ankehitriny. Ianao no mahafantatra sy mahalala ny vahaolana mety atafavoahanay amin'izao zava-manahirana eo amin'ny firenena izao. Mivavaka aminao izay ho an'ireo mpitondranay. Ianao no hanolo-tsaina azy, arovy izy ireo mba tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotan'ny Satana dia ny fandavana ny fanenao masina. Ary ianao no ampibebaka sy ampatsiaro azy ireo, fa ianao ny mpamorona izao rehetra izao, anao ny fahefana sy ny hery. Mivavaka aminao ihany koa izay ho an'ny fiangonana rehetra kristianina, mba hasahijoro fanasina sy fahazavana eo anivon'izao firenena izao. Jereo manokana ireo mpitandrina sy tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny fiangonana, mba ho ampaherezinao, sotohananao tahaka an'izay efa nampaherezinao azy hatramin'izay.
izany sy zay tsy voatony ny vavanay tompo dia kinina aminao fa mahalala ny eo am-potsy sy milaoka ianao fa ho mariky ny fiombonanay dia farana anay mivavakay amin'ny anam-pianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra no any mihina sazy aminay ary mamela ny elokay tahaka ny namenany izay meloka taminay aza mitondra nay amin'ny fakapanahy fa manafana ay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Sotra ny tompo isika riavana ny amin'ny azahoana mamarana zao fotoana zao ny hira fa 4:736 ny andiny voalohany mba tahinao ry Jehovah ny tanindrazanay alohan'ny tsodrano fa 4 oriny tsodrano amitsanga sika manao saniry zany riavana. Zao no afatra ho antsika fiangonana riavana. Araka ny vavaky pasteur Fabien teo dia hoe Alahady ny selikato to amin'ny Fjkm. Dia zao ny afatra ho anareo lehilahy kristianina rehetra any ivelany Isotry Fitiavana any. Possible zao misy malahelo kely any ananiny satria Alahady ny selika dia tsy mba afaka niakatra teny mibilipitra izy tarika fotoana, tarika vavaka, namaky teny efa mety efa herintaona izy zay ny miandry an'izany tsy zany zava-dehibe, tsy zany zava-dehibe. Zava-dehibe dia zao engany ianao lehilahy kristianina ho tena hoe Kristy ho an'ny vady aman-janaka, engany ka ho Kristy ianao ho an'ny vady aman-janaka ary dia tezao ny ankonanao ho ankonana hifampivavaka mba ho ahafahan'ny tompo amin'ny ratsy mandrakariva ary ny aminao lehilahy manokana asehoy amin'ny ankonanao ary oka ho rehareny hoe raha ny dadany andray, raha ny vadiko dia tena hoe réactif amin'ny fanamasina. Tanteraka aminareo any hitsotra antononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Soon, la la la.
mipetraka fiangonana miara-mivavaka mangina isika ry havana. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.